tompontsika androany tafahoana eto fa le meraba antsika rehetra aminaran'i Jesosy fa le meraba aniavantsika ihany koa izay manaraka tsy tapaka amin'ny alalan'ny tambazotra dia mety gaga ihany ry zareo hoe aiza ry zany toerana zany miova ve le toerana miova ve le fiangonana androany fifampiarabana tratry ny taona amin'ny fomba ofisiala eto niveau fanompoana Évangile sans frontières Madagascar dia aty amin'ny toerana atao hoe Ivatsoa isika izahay ankehitriny dia faly meraba antsika rehetra ataontsika mba avadio kely ato le caméra dia mba ikopakopaka daholo tsika rehetra ho fiarabantsika ny havantsika avy any ivelany alefa sovairalahy le kopakopaka tsika nareo koa tsy kopiresaka mihitsy zay havantsika koa reo ka miaraka mankalaza tratry ny taona amintsika izy na dia sasany any Koweït sasany France Chine sy sisa rehetra dia miaraka isika mankalaza ary miara mifaly eo amin'ny tompo amen. Faly venao androany loha e asiana tehaka aloha rehefa faly fa tsy faly maina fotsiny amin'izao dia androany dia faly ihany koa koa ifampizara aminao ny afatr'Andriamanitra zay omena atsika Jaona toko fahenina Jaona toko fahenina andininy fahavalo amby efapolo ka hatramin'ny enina amby dimampolo lavalava favakiny amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hitanao hoy Jesosy za no mofinainy ny razanareo ny hinana ny mana tany anefitra nefa maty any ity no mofo zay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty zay mihinana azy za no mofo velona zay nidina avy any an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ary mofo zay meko azy dia ny nofoko ho fiainany zao tontolo izao dia fandritra ny jiosy ka nanao hoe ataon'ilay io ahoana re no fanomeny nofony ho antsika fa hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona ianareo sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana. Jakoba toko voalohany andininy fahatelo amby folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy raha misy alaim-panahy aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra makafanahy fa Andriamanitra tsy azon'ny ratsy alaim-panahy sady tsy mba makafanahy olona zany izy fa samy alaim-panahy ny olona rehefa tarihan'ny filany sy fitahiny izy. Amen. Reo teny anankiroa atao tsisy idiran'ireo no ifampizarantsika amin'ity andro anio ity. Ny teny voalohany izay mivakintsika dia miresaka mikasika an'i Jesosy izay mofo dia any alohantsika zany ny andeha voalohany ao anatin'ilay izy tonga dia ilay zavatra diso no horesako dia ny meloa mba avy eo faka hozaraina amintsika hoe inona kosa fahamarinana izay ambaran'io teny io zavatra diso voalohany izay ataon'ny olona sy resan'ny olona dia rehefa miresaka Jaona toko fahenina izy izay raha teo koa moa no tafiditra ao anatin'ilay atao hoe tradition na kofombafomba dia rehefa miresaka Jaona toko fahenina ny olona hoe nomofoko ny tena fihinana ny rako ny tena fisotro dia inona ny resahany fandraisana fanasan'ny tompo dia ny fandikana izay antokan'ny olona ny Jaona toko fahenina zany dia zao hoe rehefa mandray an'ilay mofo kely iny ianao dia zay ianao ny atao hoe mihinana ny nofony Kristy ary rehefa misotro an'ilay divay zarara misy iny ianao dia zay ianao ny atao hoe misotro ny rany Kristy. Ny fihinanana ny mofo tena mofo sy fisotroana ny divay le mitapoka rano kely asiana siramamy
dia reny atao hoe symbole. Inona tsara? Endrika aseho ivelany. Natao hoe symbole dia tsy zavatra tena izy fa fanehoana ivelany fotsiny ihany. Ohatra tsotra zany hoe ny symbole ny piscine ohatra dia asiana sary rano kely manao ohatran'izao ohatra eo efa misy hôtely zany dia asindrareo sary symbole na piscine eo. Dia ny dikan'iny symbole iny tsy hoe eo amin'ilay plaque ianao no mahazo mitsoraka fa mahita raharaha eo ianao fa fanehoana sary fotsiny ihany iny. Tsisy olona milomano eo amin'ny plaque. Azonao zay? Fa fanehoana sary fotsiny ihany izy hoe ao anatin'ity hôtely ity dia misy rano azonao ilomanosana. Fa tsy hoe milomanosy eo amin'io plaque io akory fa mahita loza eo ianao. Dia takizay ihany koa ny mofom-pandraisana fanehoana fotsiny ihany iny fa ao ambadiky ity mofo ity dia misy an'ilay mofo tena mahavoky ary ao ambadiky ity vera ity izay misy divay dia misy an'ilay rà izay tena mafaka etaeta. Azonao ve hatreo aloha? Azonao ve? Zaho amin'izay ary fandeha an'ilay izy raha lasiana bavy ity zanak'olombelona ity satria resakitsika zany mikasika fakapana rehefa feo. Maninona ako no alaim-panahy fa maninona ianao ny alaim-panahy? Inona mahatonga an'izany zavatra izany? Ao anatintsika olombelonao dia misy nofo dia misy fanahy. Misy nofo sy fanahy. Dia zao mifandeha an'ilay izy ao amin'ny nofontsika dia ozy izy Paul milaza sy miresaka hoe tsy misy zavatra tsara mitoetra ao anatintsika. Ao amin'io nofo io dia misy filana be dehibe io. Misy filana be dehibe. Misy an'ilay atao hoe pyramide de Maslow ohatra zao izay fikarohana natao manam-pahaizana dia misy ny filana farany ambany aty amin'ilay ambany. Ilay pyramide zany ohatran'ny telo zoro ohatran'izao dia tia miainga avy aty amin'ny farany ambany izy an'ilay filana fototra. Mila sakafo, mila rano, mila trano atoriana dia mila akanjo. Zay ny filana fototra. Rehefa complet zay filana fototra zay dia misy indray ny eto ambonimbony kokoa manomboka tsy haiko senjery avy le étape le izy fa mety hoe ny ato ambony mety hoe mila considération, mety hoe mila appartenance, besoin d'appartenance sisa rehetra. Zany hoe ianao tsy hiakatra amin'ny ato ambony raha tsy efa oke tsara ny ato ambany. Osika miresaka sy mivazivazy hoe tsy misy olona mihitsy ka maty kanoanana dia ikoty vehivavy nona be dia nahita vehivavy tsy possible zany. Fa rehefa nona dia ny anoanako aloha ny ilaiko fenono. Lay filana anoanana no ilaiko fenono. Rehefa raha tsy mitafy dia tsy possible mihitsy ahitady voninahitra. Tsy possible hoe olona akanjo ny anankiray dia hieritreritra izy hoe tena zara député tsy mieritreretra an'izany izy. Fina ny eritreretina. Aiza ny ananako akanjo fa tena loza be ty akanjo ray ity. Aiza ve ka rehefa maloto ny akanjo dia tsy maintsy mitsofoka ao anatin'ny rano dia ao manasa dia manao akletika manasa le akanjo dia mandady moramora dia sady ahaly izy mijanona ao anaty rano ihany mandra-pamaina an'le alina dia mody mba manao tsikarokarokalika eo zany. Mody fanina nefa amin'io tsisy ninina tsony iny akoditra fa na eo amina tapimasoandro eo. Tsisy olona mihitsy hieritreritra an'le besoin ambonimbony kokoa rehefa mbola tsy milamina farany ambany dia ohatran'izay. Io nofon-dra olombelona io dia zao le zavatra izay nivakitsika tao amin'ny Jakoba toko voalohany 4:4 teo hoe ny olona ozy izy dia alaipana rehefa tarian'ny filana izy dia fitahiny. Zany hoe maninona le filana? Mamitaka ny filana. Iza nefa lay atao hoe mpamitaka? Ny devoly ny atao hoe mpamitaka. Zany hoe ny devoly dia mafantatra tsara amin'ny antsipriany ny zavatra ilainao io. Vavanao mety miteny hoe zao ny any ilaiko, zao ny any ilaiko, zao ny any mahafapo, zao ny any mety amiko. Fa ny devoly mafantatra fa zao ny tena ilainao ary zao ny tena ilainao. Ny devoly manao analizy ary hitany fa ny possibilité afahany mamely an' Jesosy dia reto avy anankitelo. Jesosy tsy ilainy zany akanjo zany.
jesosy a tsy ilainy ny lasa hoe zavatra ambanimbany omena fampanantenana tsotsotra ianao raha mekoky eto anatrehako a ataoko député tsy miditra amin'izany tsy possible zany fa manao étude ny devoly raha zay no teneniko amin'ity raha naman'ity tsy possible fa ny possibilité dia ny faratapony indrindra raha mekoky eto anatrehako anao zao rehetrarehetra zao za rery any ny amboninao fa zao rehetra zao omeko anao daholo mifanjakana ny fahefana efa natolotra teo am-pelatanako zany mandoale eto anatrehako fa meko anao lay nofo zany efa hitany devoly hoe tsy atao amin'le fototra satria le rangaty maya zao tilama le atao amin'le faratapony indrindra amin'le piramide io no meko azy dia mekoky eto anatrehako izy isika olombelona dia misy filana izay mitoetra ato anatin'ity nofo ity fa ny problema raha lasiana bavy lay nofotsika dia voafitaka ary simba tamin'ny alalany adamaseva ary rehefa simba tamin'ny alalany adamaseva dia filana fotsiny miodina ao anatintsika ao fa tsy afaky ny ho afa-po mihitsy ny olombelona na inona averiko le ohatra teo a dia tadidio a eto amin'ny akibeako a ny nofo eto amin'ny fanondroko ny fanahy ato foana no atosika amenola nefa maninona atony tsy ampy te ho sambatra ny olombelona dia inona ny tetaviny sy inona ny ataony ity ny fenona ary io le atao hoe fitaka inona tsara io zay natao hoe fitaka dia lalandiso sa tsy zay raha manontany ianao aiza ny toerana anankiray dia lasa misy olona anankiray mahafantatra tsara fa ariny tena izy nefa lazainy aminao hoe atony lalana manina izy zay mamitaka izy ny devoly dia mahafantatra tsara fa tsy misy fahasambarana jereo tsara ny lalana amin'ny fahasambarana Mateo toko fadimy milaza anazy Mateo toko fadimy manomboka amin'ny andininy fatelo sambatra ny olona zao fa reo rehetrarehetra reo tsisy milaza mihitsy ny hoe sambatra ny olona voalohany any am-pianarana sambatra ny olona manana ny zavatra rehetra sambatra ny zanakam-panan-karena sambatra n'izao fa zava-panahy daholo inona zany lay atao hoe fahasambarana atao amin'ny fanahy fa tsy atao amin'ny nofo fa inona ny ataon'lay mpamitaka miteny amintsika maka fanahy atsika ozy ahy efa nanazava efa ela hoe ny tena marina diso ny voambolana malagasy hoe fakapanahy fa fakanofony izy satria ny fanahy tsy azonao alaina amin'izany hoe ohatra zany hoe fanahy ny ralasitraka notolorako gato dia ny fanahy ny ralasitraka ave ny taitra na masoaranofo ny ralasitraka ny taitra ny retsim-pandrenesana ny anatiny any ny taitra rehefa tantaraiko mombamomba an'le gato ty rahalahy mihinana nyty ianao tadidinao mandra-pahafatinao ny tsirony io tena milazanao rahaiko tsara manao ny expression rehetrarehetra le lamolitra raha lasitraka ao anatin'ny fitantarana an'le izy zao mifandehany io sy moa fa nina gato colbert mbola tsy ninany ary chocolaterie Robert mbola tsy ninako hoe dina ihany ary zany tantaraiko anao fa reo rehetrarehetra reo tsisy dikany eo anatrehan'ny tsiron'ity tsika igny mamaky baiboly dia hoe ina moa le nataon'ny devoly mijery an'le voankazo eva dia hoe tena dia tsika mamaky an'iny dia ohatrany hoe tsotsotra fotsiny hoe hoany ty hoano ohatr'izay sary an-tsaikitsika fa nitravaian'ny devoly tamin'ny resaka fanadalana tamin'io vehivavy raha teo tia resaka zavatra hitangarainy tao amin'ny langiony mihitsy ny hoe zao ny anaovako an'ity mety ny aritory mihitsy izy nandinika hoana ny amelezako an'ity efity fa mesy adamo ohatrany tsy laitra tsy vitatsika io fa ato amin'le vehivavy ty tia resaka ato avinjy aty avinjy inavy nefa nohanina zavoka paiso vosary makirana avinjy aty io tsy teny betsaka nefa izy tantara lava be amin'io tsy teny betsaka ozy izy raha vao ny olona miteny azay tsy teny betsaka dia efa miomany ianao fefakadiny ianao tazominy eo tsy teny betsaka fotriny hoe zamy mandaingy
fa mihinana nio miaraka amin'ity maso ty mikatona miketoka mafy de mafy mihinana nio ny anankiray atsy efa maninona hoa maninona enonao koa zany maninona raha mihinana an'io zay fotsiny no ato zay fotsiny zay to de resy lahatra efa hoe tena enjany zany de lasa izy zany fakatony mifitaka ny devoly ary zavatra izay ampianarana atsika foana ositsika Galatiana toko faharoa ampity mpianarana zao tontolo zao de mieritreritra fa zavatra eto an-tany mba hitantsika fahasambarana. Hainao hoe manavaka fahasambarana sy ny fifaliana? Joie, bonheur. Hainao hoe manavaka an'izany? Ny atao hoe fifaliana na joy, joie, zavatra mandalo. Faly ianao vetivety. Ohatra zany zao hoe araka laza ohatra zay hoe mihinana gâteau ianao, faly ianao, fa mandritra ny fotoana fohy ihany. Raha rivandray ianao mijery film, faly indray ianao mijery Mr Bean ianao na mijery tsy fantatro, faly indray ianao nahita an'izy. Faly indray ianao nahita an'ilay olo tianao, faly indray ianao ohatran'izao, faly indray ianao ohatran'izao, mandritra vanim-potoana voafetra vetivety. Fa ny fahasambarana dia zavatra maharitra, sambatra ao anaty, misy bonheur ao anaty. Ny olombelona sy ny fitaka izay omeny mpamitaka ny raha olombelona zay nge fitaka zay nomena ny eve ho an'ny voankazo. Nga fanahy mihinana an'ilay voankazo, mihinana an'ilay voankazo, say foana tsy zavatra hafa nomeny mpamitaka any olombelona. Tonga teo anatrehan'i Jesosy izy, tsy zava-panahy no propozeny anazy zay tsy hanana ny raha teo fahefana. Fa inona propozeny anazy? Nofo foana. Raha zanak'Andriamanitra ianao, ataovy mofo ty, fantatro fa ianao tena mahay manao mofo. Fa hozy izy Jesosy zany mofo zay nidina avy any an-danitra, fa tsy hoe manao mofo fotsiny a. Misy vazovazo kely nataonay izay tao anatin'ny groupe ina moa anarany izy école de ministère. Misy sary nasiondry lava any zany hoe zany Jesosy zany tsy araky niny azo hitantsika sary lava volo manatro zao. Ohatran'ny mananina kely misy volombava fa nasiondry zalahy teo le sary ohatran'ny bebe voamaso zay le izy, borivolo. Eo zay nanisy commentaire hoe fijeriko an'ity ranamany teo ohatran'ny mpanao mofo fa tsy le mofo avy any an-danitra. De mofo ny proposeny Satana any Jesosy. Vita zay, raha zanak'Andriamanitra ianao, mivarina any ambany any fa voasoratra hoe izy ny andidiny anjeliny aminao, eny an-tany nitondrandreo anao, fandrao tafitohan'ny vato ny tongotrao, salamo faharaiky amby sivifolo. Izy Jesosy aza makafanany Jehovahandriamanitra ao zany. Mbola minofo ihany zany, fitetavana miracle, faniriana miracle. Ary fatelo zay mipropozeny anazy voninahitra. Ny ankofa eto anatrehako fa meko anao daholo ny fanjakana sy ny fanapahana rehetra eran'izao tontolo zao fa efa nomena zany. Mandraky tia ny androany mbola mitohy mamitaka ilay mpamitaka ary hatramintsika voakely dia efa atsofoka ny anatin'ny atidohantsika. Fa zao avy ny atao hoe sambatra voakely tsika efa ao ampianarana sambatra fa mahay, sambatra vao voalohany, sambatra fa zao. Fa fampijery raha ohatra ao ampianarana misy ankizy miteny sambatra kendrio ho any an-danitra. Manao koa zany tsy mahavatana ny olona hoe misy fahasambarana hafa akoatran'izay azo sapaitanana, akoatran'ny fahazahoana zao sy fahazahoana zao. Fa mifitaka avy amin'ny devoly amin'ny mampamitaka azy dia le fahazoana zao sy fahazoana zao foana no amin'ny tany andraolombelona dia iroboan-draolombelona. Sambatra ozy ako teo fa voalohany miakatrakatra indray ny lenta, sambatra fa afaka examen, sambatra fa mpasy, mahita ny trano namana, sambatra kinareo fa ohatran'izao, mahita ny ray aman-dreniny ankizy, sambatra nareo, aterin'ny ray aman-dreny, nenay ny ray aman-dreny tsy mba zao, nenay ray aman-dreny tsy mba zao. Fahasambarana izay eritreretina ao amin'ny nofo foana. Fa averiko eto le resaka lay olona izay lazainao fa sambatra iny mandeha anany aminy dia atsomy ndotsika mba hiresaka kely.
za mahita hoe sambatra ianao fa manana an'izao fa ianao hoe mahatsiaro hoe sambatra ve ianao fa milazanao tsy sambatra izy satria maniny ny fahasambarana tsy ao amin'ny fo ninona omenao ny nofo dia tsy sambatra io tsy sambatra io inona impossible amin'io faly izy mahazo moto vaovao izy faly izy afinaritra ery zany tondra an'iny izy jerijery daholo ny olona mety kosa tena mavo kosa tena zao tagina 4 V8 izy tafita kosinareo zesizesy izy eny amboniny eny fa fifaliana vetivety satria tsy fahasambarana manomboka azonao ve le izy fifaliana fa tsy fahasambarana zavatra mandalo fa tsy maharitra zany no propozen'ny mpamitaka an'izao tontolo zao zany no propozen'ny mpamitaka rehefa miakatra lelenta manomboka kitikitihana amin'izay ny any anaty any kitikitihana nao zao raha anina zareo tsara fa akamaroan'ny mpandraraha amin'izao fotoana zao manomboka te hitsapatsapa politika daholo amin'izay rehefa manangonangona manana 500 millions 700 millions efa nahazo hanina efa te hiakatra lenta amin'izay efa nahazo zay le pyramide de Maslow miakatra ato dia miakatra ato amin'izay hanina indray zao milaiko rehefa tonga eo faratapony amin'izay le olona tsy mahita lay fahasambarana à la recherche du bonheur tsy mety mahita izy eo faratapony dia gaga ianao mahita an'ireny mpanakanto malaza ireny mamoy fo dia zavatra telo no possible zay trano anatin'ny fiainana zavatra telo no possible na roa na izy ao anatin'ilay faratapon-drindry tsy mahita n'ilay fahasambarana dia lasa izy ho fokarongony amin'izay satria tany ny torohevitra farany nisy nanome rehefa mifokan'iny mantsiny dia manidina zay eo amin'izay tsikitsiky vendrana ho azy eo ino mantsy mba tsy dia manina hoe efa faratapony maminy iny olona mbola le ateo farany ambany dia vao foky iny somary tsy azoko hoe le tato zany mba efa la recherche ela be dia tsy nahita fa le tato mbola tsy nandingana tohatra roa akory dia efa mifoka sady ny ndralay iny rehefa ny faratapony iny efa le amin'le lafo vidy be tsy laitra fa tsy le amidy azoky tsy mahita ozy ako hoe zavatra roa moa zany tena izy tsy tadidiko le fahatelo faharoa aho saika mifoka izy rehefa tonga ao any sisany ary ny faharoa na izy mamono tena amin'izay kaky ianao fa maninona mamono tena fa maninona olona malaza matsiaro foana an'le hirany Claude François tambola izy nalaza be fa hoana ny irainy je suis le mal-aimé nefa ny olona rehetra miakoka eo anatrehany vehivavy rehetra tonga dia lasa dala daholo vao klakla matsiaro fijoroana vavolombelona nabavy zay ahako hoe le raha lazany ampihira le raha lahy dia le raha nabavy dia nanontanian'le mpanao gazety izy honaranabavy fa mba inona loatra mba tena nahataranao atamin'ity satria mijery le olona zany hoe iaraina ohatrany tena tsy hitako loatra zay angalana azy jerena fasy izy jerena profil efa miorirana ianao ay zary zany tena mahatara amin'ity rahalaty zany jerenao hoe aiza ho ay zary izy zany teta tsy hitako dia nanontaniany ny anabavy dia izy ny anabavy tena natara taminy izy mira Claude François taloha zay ny azany tena resy lahatra mihitsy le anabavy me daholo tao amin'ny radio rehetra fa lay olona izay malasadalany hafa tsy mety feno satria manino tiany no fenoy fa tianyjanona banga ninona menonanao an'ity ka tsy voakitikity dia tsy fenona ary tsisy fahasambarana ao anatinao fa mbola banga foana ianao ozy izy Jesosy ao anatin'ny jaonina toko fahenina io melohany totonan'io tenin'io nanatona azy ny olona talohan'io izy jaonina toko fahenina andininy voalohany nanao mirakla mofo Jesosy
Ary mino mihitsy fa na dia tsy nisy ary fanambarana Jesosy rehefa manao zavatra misy manao fampianaran'olona zany mihitsy hoe Jesosy rehefa manao zavatra ny azy tsara be mino mihitsy fa le mofo tena le mofo tsy adino mihitsy satria izy nanao divay iny natao andrala référence Jaona toko faharoa nanao divay izy nisotro an'le divay tsara tsy sotro zany memenina mihitsy lay olona tamin'ny mpandahatra fanasana le atao hoe mpandahatra fanasana zany dia le traiteur efa ela be ke ty asanareo ty raha lasaina bavy nanatona le traiteur le tompona fanambadiana le mpapakatra dia niresaka taminy fa hoana mitahirizinao le divay tsara mandraka kehitriny ny fanao any rehefa mamo ny olona zay vao omena ny ratsiratsy kokoa fa ianao nefa nitahiry ny divay tsara mandraka kehitriny le traiteur mino fa niatokatoka fotsiny ohatran'izao fa tsy hitan'izay avaly satria le mba tsara indrindra navoaka amin'ny voalohany teo fa kay resiny ny Jesosy le izy mino mihitsy afa ny jauna toko fahenina sakia tena hoe ny mofo toko fahenina ny jauna toko fahenina tena voaka ny tao tena mofo tena oay dia ozy izy ry zalany verina tena falytsika omaty mety nampiasa le mot le voambola mihitsy izy sambatra be raha mihinana ohatrany foana ary mino mihitsy efa voamaraina ry zalahy dia mety efa nisy nivatsy kafe moramora ny ambadiky ny tanany any ndao rahalahndao tigny kafe fotsiny natinany Jesosy raby eo aizy ianao no mitoetra kafe amin'eo fa ny ambadiky ny lamosina dikazay alefaso indray le mofo lony ozy Jesosy hoe hitako an'le le kafe any ambadiky ny lamosina fantatro fa manatonay ianareo tsy noho ny famantarana fa nihinany ianareo kafoky nalay mpanary zareo anatonany Jesosy noho ny amin'ity te ameno amin'ity te lasa amin'izay Jesosy namoaka ny resaka zaho anyeny tsy fantatrareo hoe ny razanareo koa nge fa nomeny ny dadako mofo fa iny fa inona ny faran'ilay mofo izay nomena azy tany amin'ny désert le mofo tsara be le mofo mafinaritra tsy fahasambarana ny netiny fa fifaliana azonao le resaka tsy mitondra fahasambarana na dia ny mofo avy any an-danitra ary no ampidinina ho anao eto an-tany no mampalahelo raha lasenabavy tena ny zavatra izay torian'ny olona ary ankehitriny dia mbola lay satisfaction fanomezana fahafampo an'ilay nofo foana manatona an Jesosy fa omeny fanasitranany ianao manatona an Jesosy fa ovahan'ny olona anao manatona an Jesosy fa omeny miracle araboly ianao inona ny ilainao vady misy an'izany ao amin'ny Jesosy fa za milazanao fa nanaovana adama vaovao any an-danitra ary ianao hovadinao dia ampidinina mihitsy ny hoe ty ranabavy no ny afitiavako anao manokana adama avy any an-danitra ty meko anao tsara io fa tavo ny volony tsisy analana tsisy anampiana fa tonga dia aotra fa milazanao ao mpivoambon'ny tantara ao mbola hitaraina foana mbola imenina foana satria manino tsy atolo fahasambarana voafitakytsika satria any foana androany ny teboka voalohany izay taperiko anatin'ny 10 minitra ny fahasambarana dia amin'ny fiainam-panahy rehefa teraka indray ny olona dia ozy izy Jesosy izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako io le tsy hita-maso dakoro io le zava-panahy dakoro zay rery ihany no manana ny fiainana dia izay ny afaka no sambatra raha mbola mihinana mofo ianareo na mofo avaiza na mofo avaiza raha mbola mitady zavatra ranofo ianareo raha mbola mieritreritra ianareo fa trano mahasambatra tany mahasambatra makany an-dafo mahasambatra malagasy tena mieritreritra an'izany mihitsy rehefa misy lasa ny an-dafo tafita zay mifetsoana anazy izy aloha misy zavatra arabaky teny hoe tena tafita nita zay tsinona zany foto teny hoe nita ka tafita tokoa aloha izy miala teto izy dia nita n'le ranomasina dia tafita izy zany fa ny tena oapon'le malagasy rehefa miteny hoe tafita tafavoaka nitsoka ny fahantrano nitsoka ny fahoriana mieritreritra mihitsy ny olona fa any amin'izany an-dafo zany any an-danitra kely mihitsy ny dambo zany any tsisy fahoriana tsisy fanaintainana tsisy an'izao tsisy an'izao fa iny mbola tsisy olona tao Amerika tao États-Unis nankalazaina eraky ny firenena rehetra
fahana misy an'izany tendrombohitra volamena lasa daholo ty olona rehetra ty namony tena andeha ho any amin'izany tendrombohitra volamena tonga tany kay ohatry ny an-tanàna ihany tendrombohitra tiako dia ohatr'izay mihitsy tianao foite ianao mieritreritra fa misy fahasambarana ao ambadiky lay zavatra tedaviko ohatr'izao ohatran'le teo ihany faly vetivety ianao fa verina ihany miala enina satria manino atony olona androany ianao izay miaino eto ianao izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra raha teo sambatra ianao ozy izy Jesosy milaza zay rehetra mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia mitoetra izy no mitoetra ao amiko ary za ao amiki ara-panahy ary izay natao hoe fahasambarana androantsika ao anatin'ny vavaka rehefa avy eo raha tsy sapanao zany fa ianao le karazana olona mbola mifampitady atao amin'ny ara-nofo miresaha amin'ny Jesosy Jesosy eo za te hinana an'ilay nofonao za te hisotro amin'ny ranao mba hazo fahasambarana atao anatika ozy lay vehivavy ao am-bokin'ny Jaona toko fahaefatra mba omeo an'izany rano zany atompoko mba tsy aketo intsony na tsaka eto ianao tonga mivavaka ianao ke mety manao zavatra be dia be fa ao amin'ny nofo daholo mety mivavaka ny olona fa ao amin'ny nofo mety manompo an'Andriamanitra ny olona fa ao amin'ny nofo mety ny razambe ny mpivavaka fa ao amin'ny nofo zany tsy azon'ny olona mihitsy fa hiveriny olona fa rehefa makany am-piangonana izy dia fahasambarana tsisy an'izany eo tsy mandeha automatika zany hoe rehefa mandeha any am-piangonana dia voky rehefa mandeha any am-piangonana dia ohatrao individuel io relationnabavy ho an'ny tsirairay avy io tahaka ny sakafo ihany io tsy hoe mihinana ianao dia voky ny zanakao dia mandrezatra ny vadinao fa rehefa mihinana ianao dia ianao ny voky dia ianao ny mandrezatra fa tsisy passation io na mifandray tanana ary zay sy raha lasitraka tsy possible hipasy le izy fa parazara raha ohatra ka ohatr'izay hoe zany nihinana dia izy ny nandrezatra na hoe zany nihinana dia ozy hoe za voky efa voky talohan'ny fotoana izy nydika an'izay amody be resaka fotsiny fa tahaka an'izay mihitsy io rehefa ao amin'ny Kristy ianao ka mihinana ny mofony mihinana ny nofony sy misotro ny rano dia manana ny fiainana mandrakizay ianao ao anatinao manana n'ilay fahavelomana ianao anatinao afa-po ianao ao anatinao sambatra ianao ao anatinao dia alalana fanandray ny olona dia maninona sambatra izy areo anaty sambatra izy sambatra tsy ato intsony ty mety mijanona amin'izao le jiolahy teo ambony hazo fijaliana ny raha lasanabavy mbola mijanona ny ombo fa nomeny Jesosy azy lazaiko aminao marina dia marina tokoa anao anio no ionanao amiko any paradisa ny anankiray mbola nangataka hoe raha zanak'Andriamanitra ianao fonjeo ty nofoko ty fa ny anankiray kosa ny laza ianao va tsy mba matahotra an'Andriamanitra isika dia voaomby noho ny nataontsika fa izy kosa dia noho ny amin'ny tsirariny Jesosy eo mba tsarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao Jesosy anio nomboka mameno amin'izay izy jereo parole fotsiny teny mivoaka ny vavany tonga dia voky ty amen zany ny zanak'Andriamanitra teny mivoaka ny vavan'Andriamanitra tonga dia voky ty voky ny fanahy tsy mila valim-bavaka tsy mila an'izao sady tsy miteny hoe tsy mila an'izany mihitsy tsika akory fa mifahavokisatsika ny fahasambaratsika tsy mifamatotra amin'ny nofontsika amen raha mbola famatotra amin'ny nofonao fahasambaranao mbola mametra fanontaniana fa tsy ho sambatra mandrakizay ianao fa falifaly vetivety fotsiny ihany tahaka ny ankizy kely mahazo kilalao falifaly mandritra ny tapa-bolana ray volana fa raha omenao sary-bakoly izy tonga ny volana février ianao ihany ny vavolombelona fa tsy hitana le amin'ny fehany anankiray tsita raha omenao baolina izy fa raha zay tsara indrindra efa koka le baolina efa midegonfle efa ry aminjoro trano ary sisiny satria tsy fahasambarana tsy maritra fa fifaliana vetivety fa amin'ny Kristy irery nao zay tonga eto aloha amin'izao fotoana izao amin'ny 10 minitra ity raha iso fitiavan'i Kristy androany
raha ianao izy mikasika anao androany, raha ianao izy miteny aminao androany, raha tsapanao fa ianao le à la recherche du bonheur, le teo pitedavana alay fahasambarana, le te ameno. Zany nge raha re olona mahatonga ny olona misotro toka, miboboka toka, boboka toka izy satria leo fiainana izy. Za tsy mba karazana olona mametsin'izan'izany amin'izay fahalemeny ihany, satria ny antony mahatonga ny olona manao an'izany misy banga ao anatiny, tia ny banga dia tia ny tsetsemana. Azonao le raha mampalahelo, satria mipakafana dia mandefa foana n'le resaka, ato ihany ho any problema anao ato, vadinao io ihany ny problema anao io. Dia misy olona tena mametsiny mihitsy ny tahaka izany hoe tena ianao rangahy tena ohatran'izao, ianao raha misy an'le blague ohatran'izao, tantara le rangahy ramatoa nandinika azo zavatra zao tamin'iza sahirana teo foana ianao, tamin'iza narary teo foana ianao, tamin'iza nanitra teo foana ianao. Dia ramatoa zany efa mihemitsika ela mba tena tsapan'ity vadiko ity fa tsy niala mihitsy. Rehefa nataoko fandiniana, ianao ny antony fahoriako rehetra zany. Le fisinao eo foana fa mba miala teo amin'izay mba jereko kely ny ray. Ohatra ny ahoana fandeha le izy. Tonga dia tena tsy teo eo amin'ny toerany aho. Teo foana ianao, tsy teo foana ianao. Raha mahatonga mieritreritra hoe tena amoaka peratra amin'izay izy zany rehefa avy eo. Avoaka n'ilay vangovango volamena zany hoe ity mba fisaorana anao nandritra an'izay fotoana nateo foana anao zay. Betsaka ny olona mieritreritra an'izany hoe ty vadiko ty ny problema, niah tsy mba problema ianao. Ve mieritreritra ny olona fa ny ray aman-dreniko ny olona le nofo fa tsy ao ny olana, fa tia ny olana, fanahinao ny olana. Raha tsy feno fanahinao io, raha ihany mafeno an'io, ozy izy Jesosy ny resaka, ianao mitoetra ao amiko ary za mitoetra ao aminao, za ihany mafeno an'io. Tsy azonao sy tsy azonao. Zay ny tapah voalohany dia marantsika, ny tapah faharoa afaka 10 minitra. Tsika ihany koa raha lasianabavy. Ozy izy Jakoba miresaka amin'ny fiangonana tao amin'ilay bokin'ny Jakoba toko voalohany 4:12 teo. Alay-panahy io olombelona io. Rehefa tarihan'ny filantsy sy fitahiny izy. Azadino fa tsika mbola olombelona, mbola manana nofo, mbola manana rà. Ary misy mpamitaka mandrakariva ao aorianantsika ao, izay mikitikitika ny filan'ny nofontsika. Fa tamin'ny voalohantsika nihinana n'ilay mofo, nisotro an'ilay kapoaka. Nisotro an'ilay rà moa zany fa tsy ilay kapoaka. Nihinana ny Kristy tsika, nisotro tao aminy, dia afa-po isika, dia faly isika, na dia tsy mivary ny olantsika. Na dia mbola nikorotana ary fiainantsika, na dia mbola narary ary isika. Fa rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana, tapitra le firehetana enim-bolana voalohany, tapitra le firehetana herintaona, roa taona voalohany. Iny amin'ny famantarana iny fa tena nihinana tao amin'ny Kristy. Rehefa mihinanao amin'ny Kristy ny olona, misy vanim-potoana maharitra mihitsy. Tena eny ny fahasambarana. Tena eny fa tsy mila fanampy ny zavatra izy. Ozy izy lahira teo hoe tena ampy ampy tokoa ny zavatra rehetra. Tsy mila ampiny, tsy voatery miva. Zay hoe ihany koa lahira teo tsy voatery ho fantatro, tsy voatery ho aiky ny fitondranao Jesosy eo, fa masoko mbola hibanjina anao, afapony aminao. Rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana, lasa miverinao amin'ny nofo satria maniny tratralay pakafana ao aoriana. Ny problemantsika tsy lay nofo raha lasianabavy. Ny problemantsika tsy lay besoin-tsika, fa lay fanahy itsika lasa négligé amin'izay, dia miverina mitady ao amin'ny nofo indray ianao. Tsy io ny olana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza, tsy misy fakapana manjo anareo, tsy misy fizahanttoetra anjo anareo, zay tsy zakan'olombelona, fa ny fakapana rehetra na ny fizahanttoetra rehetra. Asiany lalana fahanareo mivoaka. Aiza lay lalany fanahy. Fa raha vao ny nofinao foana ny tediavinao fenona, ny filanao foana ny tediavinao fenona, alay-panahy ianao. Alay-panahy. Dia mivilana ianao. Dia lasa taky ny Adama sy Eva. I Adama sy Eva nge zanak'Andriamanitra e.
fa tratra n'ilay mpakafanahy tsy niorina tsy mibanjona lay fanambaran'Andriamanitra ary fantatsika tsara fa mitenin'Andriamanitra dia tsy inona fa lay Andriamanitra ihany tsy mibanjona niny dia lasa nona ity azonao ve zany zavatra zany Andriamanitra miteny ato fa rehefa tsy mibanjona ianao dia nona ity azonao reo fa rehefa mibanjona ianao ka feno ity tsy maninona ity nofo ity mety marary io fa sambatra mety nona io fa sambatra mety mangetaheta io fa sambatra mety tsy mahazo valimbavaka io fa sambatra fa rehefa alay-panahy ianao reraka ity dia hito fotsiny ihany nona io tonga mipakafanahy dia fivavahanareo elabe atatro paster tovo itsy mitory aminao zany mihitsy an'le zavatra ilainao tsy avany olanao raha mbola mijanonao ianao izy zany mavoe izy mavoe izy fa tsy spécialité ny zavatra raha io fa raha tia azo vahaolana atsy avoakany amin'izay fijona vavolombelona ary tedavina mihitsy le mitovy amin'le tranganao ampianony ianao tena azy tovy amin'le manjoa mihitsy tena ohatry zany mihitsy tsy voaka ho ny volan'ny trésor tena zany mihitsy io fa koaka io zany ny solution lasainao miazakazaka alay-panany olona raha tarian'ny vilany sy fitay ty nofotsika ity mamitaka ty inona ny vitaka lazay le nofo lay nofo miteny sambatra ianao raha izao azonao nefa le izy tsy sambatra korenao tsy sambatra ny olona manao imagination foana amin'izay zao aneny tamin'ny andro melvina reny misy fetrehtra mihitsy melvina zany tena na miresaka ary zany zao tonga dia ahoana tia fa rehefa tonga eo mitovy amin'ny lehilahy rehetra tay mahay miforomontra ny lehilahy rehetra io fofo izy misy faharora-bava be zay le atao hoe fitaka ianao mpatatenaina zavatra goavana be nefa zavatra kely ameko train ianao kay train kely atositosika ohatry fa tsy isy ny teny anao nge hoe ohatry zay ny angezany fa train fotsiny le fampanantena tarian'ny filany ary fitay izy ty nofotsika ity dia mamitaka ny fanany mavelona ny nofo tsy masonainanay rehefa nona ianao ny fanahinao fikisana rehefa malahelo ianao ny fanahinao fikisana rehefa reraka ianao fanahinao fikisana rehefa kivy ianao fanahinao fikisana fa raha kivy ianao mister bin anjery ianao milamina vetivety fotsiny ianao dia miverina indray ny alahelonao avy nona ianao sakafo ny tediavinao lamina vetivety ianao no nara-panahy resako miverina ihany raha ny anatinao alay-panahy jangajanga mahita vehivavy ianao le tena tianao misokatra ny opportunité fa latsakao ianao fa rehefa avy eo fifaliana vetivety tsy afa-po akory ianao dia manenina ianao any anatinao kifreraka na mety tsy manenina ihany koa any sasany efa zatra-panao an'le izy fa mitady manaraka indray zany nge na tonga le resaka hoe akolamboriny tsy andalovana mihitsiny so heverinao efa maninona ny lasa hoe tsy andalovana izy satria tonga faly vetivety aizandray ny toyany zay le nofo mpamitaka tsy ataon'ny fifaliana tsy ataon'ny fahasambarana fa fifaliana vetivety mihitsy fahasambarana dia ao ny fanahy io foana fikisana inona manjoanao tsika olombelona le mety anjoantsika ny zavatra rehetra fa matsiaro ny tenin'Andriamanitra mihitsy anylazany amin'ny boky Samuela voalohany toko 8:20 rehefa lasa ny fahavalo mivady aman-janaka Davida mitomany daholo izy rehetrarehetra
lehilahy enjato mitomany enjana be zany feo zany samy manao ny azy fa vita le ranomaso ny olona saiketorabato any davida satria davida ny teny andao tsika andeha ho ary ny lozany ralany kan tafia ny fahavalo ao vehivavy sy ny ankizy lasa daholo fa davida kosa nampahery ny fony sy ny fanany tao am' Jehova Andriamanitra ny famonjena azy zay ny atao hoe mamoky fana fa tsy atao amin'ny nofo rehefa atao amin'ny nofo dia lasa am'izay mametsina an'Andriamanitra nona le nofo dia inona ny zavatra nataon'ny zanak'Israely Mosesy io tsisy fasan'ilevena va ny Egypta nentina tao aty amin'ity tany efitra ity zay fa ny Davida nampahery fony sy fanany tao amin'i Jehova Andriamanitra ny famonjena azy izy ianao ihany koa vokisy foana fanana aza velonona izy dia tsy olana aminao ny fakapanara lasa anabavy tsy edivana fa rehefa voky ny fananao miala ho azy ny fakapanana Jesosy vita fifadikanina mihitsy ny nalai-panahy izy Jesosy tsy tonga fotoana tsy izy ianao ry devoly za voky ny fanako ao fifandraisako amin'ny ray dia mofo ve ny mba ho alainao fanahiko raha zay mofo vitatsika zany fa tsy zany mihitsy no alainao fanahiko raha isoty vitatsika zany fa tsy zany mihitsy ny angalanao fanahiko raha resaka fanjakana sy fahefana tsy mampiotsina atsika zany rehefa voky ny fanahin'ny olona anankiray niny nangalana fanahy azy eo sosolana ianao nge rehefa eto enonao le présence n'Andriamanitra enonao mihitsy ny ao anatin'le fekire tena eto mahasambatra tena zany tena heniko hoe tsisy ninina azo anampiana tsisy azo analana fa sambatra fa voaka vety indray sorisory misy sasa vo mamoa an'le trano mahita le lamba mikorotana dia vakesy teny am'teny tsy fantatra izy amin'io inona verina atony ray fokisy foana fana ninina manjoana fokisy ho fana dia mitoetra fahasambarana amen tsika tsangana hivavaka dia samemba mandika ny fiainana androany dia miresaka amin'ny tompo dia mamikisa mandrakariva ny fanana amin'Andriamanitra raha ianao le olona izay nambara teo lahy ny fampitady foana tamin'ny zavatra rehetrarehetra ozy ateo hoe za tsy mba mametsiny olona misotro toka raha zao tontolo zao jentilisa mijangajanga ny antony jangajangany misy banga ao anatin'ny fiainana le vadiko tsimba zao le vadiko tsimba zao vadinao dia tsy afaka ny ameny ny banga ao fiainana ny toka tsy afaka ameny ny banga ao fiainanao ny problema mbola tsy mahafeno ny banga ao fiainanao namenanao ro vola rehetra lerana n'izao tontolo zao fa ny mahafeno ny banga dia ny fanahinao hiaina n'ilay zanak'Andriamanitra raha tsapanao ny asany any am-ponao dia lazao androany Jesosy dia ho voky anao ny ataonatiko tsy filany nofo ny ilaiko tsy valimbavaka ny tedaviko tsy fanasitranana tsy famahana olana zany azo ny atao daholo zany aromeny antsika maimaimpona miaraka amin'ny zavatra rehetra fa androany tia ameny ny fanahinao ianao zanak'Andriamanitra ihany koa mety efa manomboka mivoky amin'ny sakafon'izao tontolo zao ositsika tamin'ny larobia manomboka mihinana ny voankazo fihinan-kisoa te hihinana voankazo fihinan-kisoa na manomboka mitsiritra sakafo ny mpanompo manomboka mitsiritra ny karama ny mpanompo famataran'izany fanaona ny fanahinao vokiso izy androany dia teneno Jesosy ao tiako fenonanao ny fanako androany ianao lay mofo zay nidina avany an-danitra ianao ihany mahafeno ny fanahiko mantsika lahira fa ianao mihitsy raha zanaka fanahy ianao manontolo mitiako ameno raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotoko